Mihemotra ny tim eny amin'ny magrobiorika ny fotoana rampitso. Fokotany ambany maso Anosizato, nisy namaky, very ny lisy mpividianana. Vondrona panorama, amboary ny lalàna mifeny fividianana. Alakamisy 13 febroary 2024 manatitra ny arabatombo klasy tombovavy tonga sindry ato anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao. Ampanajana sy ampitiavana no anasananao anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Eo amin'ny vaovaon'ny politika nanatitra taratasy teny amin'ny prefektora sy teny amin'ny seny indray androany antokotiko Madagasikara. Antony, ho fanamafisana ny fangatan'izy ireo ny amin'ny ampitsaharana ny raha matahory sy fanakanana ny asan'ny antoko politika izay voafaritry ny lalàna, hiara mahita mantsy ny raha matahory sy ny fanakanana ny mpitondra amin'ny alalan'ny mpitandro filaminana, ny etsiky ny antokotima isak'izay mihetsika. Asiny Andriamalala, Toky Ramarina no mitatitra izay vaovao izay. Tsy milefitra amin'ny raha matahora sy atsonjay miaritra aminy ny antokotima. Ny prefektura sy ny seny indray androany no nahazo ilay taratasy dika mitovy nomena ny praiminisitra lehibe ny governemanta ny fitakiany tima ny ampitsarana tsy misy fepetra ny fanakanana ny antokotima manao ny asany. Voalaza tao anatin'ny taratasy izay nalefa teny amin'ny senisy ny prefektura fa antoko politika mijoro ara-dalàna ary misoratra ao anatin'ny rezistry ny antoko politika eto Madagasikara laharana faraka 20 tsipika 440 izay arova lalàna ihany koa fa anjara asany antoko politika ny mandray anjara amin'ny fampandehanana ny fiainan'ny antoko, ny manofana ireo mpikambana ao aminy, ny mampafantatra ny vahoaka ireo zosy andraikitra tokony ataony manoloana ny fiainam-pirenena. Ankoatr'izay, tsy misy intsony ny tsy fiandaniana eo amin'ny solon-tena-panjakana eo amin'ny fanomanana ny fifidianana. Porofon'izany ny fandroahana tsy misy antony mazava ny sefokotany sy ny falona azy ireny tsy manaraka ny lalàna. Melohany antokotima amin'ny herin'ny manontolo ny fampirorona politika manitsakitsaka ny zoafototra mivory sy maneho hevitra ary fanosehosehana demokrasia. Miantso ny praiminisitra lehibe ny fitantanan-draharaha-mpanjakana sady filohan'ny OMC NAT mba andray ny andraikiny anatsahatra avy hatrany ny fampirorona ny antoko politika avy amin'ny fanoherana ary andray fepetra mifanandrify amin'ny fiatsika tsy ara-dalàna ho an'ireo nanao izany. Izany ihany no antoka isiny ny fitoniana ho an'ny fifidianana marina. Ho an'ny androany maraina dia ny prefena Antananarivo tenany mihitsy no nandray ity taratasy no siniavy filomarika Ravalomanana ity. Zany efa voapetraka somatsara ao amin'ny monsieur le préfet zany le dika mitovy amin'ny taratasy nalefan'ny antokotiko Madagasikara, nalefa tany amin'ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta taratasy izay soloniavy ny flou national ny antokotiko Madagasikara andriamatrosi président Marc Ravalomanana. Io taratasy io raha fehezina dia mampahatsiahy ireo andinin-dalàna isan-karazany zany izay mametra ny ataontsika hoe droits et libertés fondamentaux, le fahafahana mihitsy zany. Maneho hevitra fahafahana mivezivezy ankalalahana, izay zany no anisany hoe tena votoanto le taratasy nalefa tany amin'Andriamatoa Prime Ministre lehibe an'ny gouvernemanta ary dia androany dia tafapetraka somatsara izy tenany mihitsy Andriamatoa préfet no nandray anay tao nandray azy dikany mitovy izay zany amin'le fampatsiahivana anireo le ataontsika hoe andinin-dalàna isan-karazany eo amin'le droits et libertés fondamentaux. Androany hariva dia nakeny amin'ny foiben'ny seny tetsy alarobia indray ny biro politika tima nanatitra io taratasy dika mitovy io. Fitoniana alohan'ny fifidianana ary fifidianana madio ekeny rehetra no takian'ny mpanohitra ho ny sekretera jeneraly ny antokotima ka izay no antony nanaterany ity taratasy ity teny amin'ny seny. Dia nanazava moa ny président seny ary nanamafy mihitsy hoe tena ilaina ny fandraisan'ny herivelona rehetra anjara na mifanentanana ny olo-pirenena hiatrehana n'ity fifidianana ity ary ilaina ny fitoniana ary dia mbola nanamafy hoe ilaina izay fanentanana izay na avy amin'ny antoko politika ary ka izay zany no azo lazaina hoe nany aty amin'izany ary ny gouvernement ohatry ny mialokaloka foana amin'ny resaka hoe mifanakorotanana na ohatra fa izay tena anao izay hanentanana ny olo-pirenena iroso amin'ity fifidianana ity ary eto anivon'ny antokotiko Madagasikara dia manamafy hoe tsy misy zavatra hafa takinay afa-tsy ny fifidianana madio satria izay ihany ny vahaolana ahafahan'ny firenena mivoaka anatin'izao fahasahiranana izao. Tsy tsara ntsony raha zao mbola isy crise politique
fa alohantsika iara-iatrika fifidianana dia aloha mba isy fitoniana mialohany zay fifidianana zay a mba ananan'ny olona rehetra fahatokisana hoe andeha ampilaminana tokoa ty fifidianana ty a ary zay tena safidin'ny vahoaka marina no ivoaka eo mba ialana ny mety korotana tsy vitany seny irery ny fanomanana fifidianana indrindra fa ny fanentanana ny vahoaka manana andraikitra goavana amin'izany ny antoko politika ary arovany lalàna ka tsy tokony hosakatsakanana ny anamafisako dia zao hoe namoaka totanisa zao ny président senira ny taminay teo efa niakatra 10 million zany zao a ny inscrit ary mbola manentana hoe ilaina ny fanentanany antoko politika ilaina ny fanentanany olo-pirenena rehetra ny société civile anentana ny olo-pirenena isoratra anarana ao anaty lisy-pifidianana satria ilaina ny fahatokisan'ny rehetra fa isy zay fifidianana zay ary mifandraisan'ny rehetra anjara amin'ny fanentanana an'izay lisy-pifidianana zay a zay hisina fifidianana zay a ny antoka atokisan'ny olona ho azy ny fifidianana sy ny voka-pifidianana ivoaka eo samy nandefasany antoko tima io taratasy nosiny avy ny filomarika rahavalamanana io avokoa ny Nations Unies ny vondrona africaine masevoa ny vondrona européenne ny masevoa ny frantsay sy ny masevoa ny Allemagne ny SADC ny CENI ny ministry ny fiarovam-pirenena ny ministry ny filaminam-bahoaka ary ny sekretera mpanjakana miadidy ny sandarma ry am-pirenena tsy emitra ny antoko tima manoloana ny etsika fifampiarabana na tratra ny taona sy ny fanentanana ny olo-pirenena isoratra anarana anaty lisy-pifidianana izay atao tsy amin'ny magrobeoririka rampitso tsy mifiovana fa manomboka amin'ny valora maraina ny fotoana ho an'ireo mpanarady ny antoko tima eto an-tanàna Revirenivohitra Asin'Andriamalala sy Tokira Marilatrany tsy misy fiovana fa ao amin'ny magrobeoririka ny fotoana andreo solombavam-bahoaka tima eto Andrenivohitra sy ireo mpanarady azy iatrika ny fiampiarabana na tratra antaona ary ny tena zava-dehibe indrindra dia ny fanentanana ny olo-pirenena isoratra anarana anatin'ny lisy-pifidianana na eo aza ny resabe mandeha sy ny karazana raha matahora dia tsy miova amin'ny fandaram-potoana rahampitso hoy ny député Tim atreto tsy misy programa miova mihitsy tsy manana eritreritra naniova mihitsy programa aloha ny izay ato amin'itiako Madagasikara ary manentana trano foana ireo mpiaradia eto amin'ny renivohitry Madagasikara eny amin'ny magrobeoririka zay ny fanentanana nataonay satria nataonay ao ange dia tsy inona akory fa fifampiarabana ary fanentanana ny olona isoratra anarana ao anaty lisy-pifidianana sady andeha koa hijery ny anarany teny amin'ny lisy-pifidianana tena ao izy tsy tena tsisy resaka hoe zavatra fihetsiketseham-bahoaka fa tena hoe fanentanana amin'izay maha olo-pirenena zay indrindrindrindra fampahafantarana ihany no natao teny amin'ny préfet n'Antananarivo fa tsy ilaina ny fahazahon-dalana satria fanana ny olo-tokana sady mifefy io magrobeoririka io zay indrindra fampahafantarana mihitsy le izy fa tsy fangatahana lalana ao anatina propriété privée zany sady mifefy raha teo dia fampahafantarana zany no tokony atao fa tsy hoe mangataka lalana akory manao zavatra takan'ireny fa ny rarina dia engane mba afaka tena hoe misitraka tanteraka mihitsy an'izany hoe fahafahana mivezivezy fahafahana mivory ankalalana zany izay etsika karakarain'ny antoko tiako Madagasikara zay moa zany tena hoe anisan'ny antondrisana amin'izao hoe ahafahana mba azo an'izay fahafahana malalaka zay arak'izany dia anomboka amin'ny valora sy sasany ny fotoana etsy amin'ny magrobeoririka mino sahy mitsoro mitsangana fa tonga amin'ny fotoana tonga amin'ny fahazavana miazava fa tonga amin'ny fahazavanao zay aiza matahotra fa mino fotsiny ihany tonga avy daholo zanaky tada rehetra eo areo fampiroroan'ny mitandro filaminana dia reny namantsika daholo reny fa mitongava daholo tsika aiza matahotra nyreny fa miaro reny tongava vahoaka malagasy namana havana rehetra na kely na lehibe tongava daholo nareo iona amin'ny ravalomanana rapito araka ny vaovao voiray eto am-pelatananay nomen'ny préfet alalana anao etsika eo amin'ny magro Tanjobato ny sabotsy zao ny tima Atsimdrano fotoana izay mariana fa natao fifampiarabana natratrarana ny taona vaovao ary fandraisan'ireo mpikambana vaovao maniry niditra ao anaty ny antoko manomboka amin'ny 6 ora maraina moa ny fotoana fa iray ny efitra ho an'ny mpanohitra tanterao ny fifidianana amboary ny lalàna mifehy azy io no nivohitra raha nanatanteraka fiaonana ho fifampiarabana na tratra ny taona androany ny antoko mivondrina ao anaty ny panorama tetsy amin'ny PK0 Antanimena Jessica Miray Andry Rakotomalala toerana mifefy ary mitokana ity nanaovana ny fifampiarabana na tratra ny taona ho an'ny vondrina panorama ity niditra ny lamina tsara ny vahiny ny maraina
tonga tampoka teo anefa ny mpitandro ny filaminana teto amin'ny vavahady ary sy nisy nahazo navela niditra intsony izay taraiky. Tsy nahazahoana lalana tsy nahazahoana lalana zay rehetra satria mety tsy voafehy zany le ordre public any anay alamitsika zay zany fipetra raisina handaminana ny ordre public ataka anareo zany zay rehefa mbazy zay kosa mifandaminana apetraka zany dia manaiky an'izay marina mo colonel fa tsy de nisy zany ao anatin'ny le message koa atao raha tsy misy an'izay marapanatatena fa fifarabana tratrany taona zany ao anatina salle fermée zao zany monsieur le président zay le izy anao tena tsisy mety hoe faux renseignement tsika considéré tsika daholo ny zavatra rehetra ny amin'ny resaka ordre public dia zay zany a tsy nahazo alalana izy a tsy hanina loha fidiranao. Antoko maro no mivondrona ao anatin'ny vondrona panorama napaikady anorenana ny rampitsony Madagasikara. Mpanao politika maro no tonga nanatrika ity fotoanandroany ity nahitana solotena avy amin'ny antoko isan'izany ny TIM sy ny RMDM. Mitovy ny hevitra ho an'ny mpanohitra tsy misy afa-tsy ny fifidianana irery anty no lalana tokana amahana ny krizy eto Madagasikara. Anisany tanana izany izany fifidianana izany dia ny voeram-pirenena nalote mikasika ny fifidianana tsosika hoe Chine. Misy nia no ametrahana dalàna tokony voafatotra ao anatin'ilay code électoral indika zay mivoizy ny mpanaoramahatra zay na tonga mpanaoramahatra fanamparambono hafa iarahana tamin'ny RMDM zany iarahana ny mpanao politika hafa iarahana ihany koa amin'ny volo firaisamonim-pirenena ny volona tao anatin'ilay antsoina hoe comité mixte technique dia io zany tsy fahaverana tsy fangalana fitondrana na ihany koa mitady lalana hafa akoatra ny fifidianana zay ny volonana hatramin'izay ao anatiny ao. Tonga ny fotoana zany tokony anitsina izany lalàna fifidianana zany ary indrindrindrindra ny fitantanana ny fifidianana. Nanamafy ny toeran'ny mpanohitra eto Madagasikara kosa ny solombavambahoaka TIM mba ho fanoeran-kevitra fa tsy ho fanoerana olona fa indrindra fanoerana manana sata mifehy azy. Raha ny fiainam-pirenena no mijeretsika dia azo lazaina fa ela ny anasana azy. Ho antsika mpisehatra amin'ny fiainam-pirenena, ho antsika mpisehatra amin'ny lafiny politika, ela ny manonantsika zany taona 2024 izany. Ho an'ny atian'ny fanoerana manokana dia tena efa ela koa ny anamtenaina anantenana ny mahatao mpiasana amin'izany taona 2024 zany. Tsy sanatria hoe taona andrombahana fahefana fotsiny fa taona efa nimanantsika fa isin'ny fifandimbiasam-pahefana araka tokony ho izy araka ny fomba demokratika hoy ny filazantsika ka anehoantsika ny fandresena sy ny fahombiazana zany demokrasia tena izy zany. Ny fandresena sy ny fahombiazan'ny vahoaka na ny feo-bahoaka amin'ny alalan'ilay tengerana lazaina teo amin'ny endriny fifidianana anehoan'ny vahoaka ny safidiny iolana nefa dia atrefa manomboka le taona 2024 mbola miaina sakana isan-karazany sika. Tsara ny mampahafantatra fa nijoro ara-dalàna ny taona 2024 eny anivon'ny ministerany atitanty ny vondrony panorama. Nisy namaky ny bureau pokotany tetsy ambanimaso Somaly fitaovana mirakitra ireo asa momba ny fokotany toy ny lisy mpifidianana novery tamin'izany. Efa nampahafantarina izao tranga izao ny lehiben'ny distrika sy ny mpitandro filaminana ka efa mandeha ny fanadihadiana sambany no nisy tahaka izao teo amin'ny fokotany ho ny fanazavana. Germaine Omenjanary sy Andry Rakotomalala. Solosaina entsitanana, imprimante, lisy mpifidianana ireo no isan'ny fitaovana very nandritra ny fahavakisany bureau fokotany tetsy ambanimaso Anosizato. Teto amin'ity varavarakely ity no niditra irejola raha ny angom-baovao atrandy dia misy mpiambina eo an-toerana amin'ny alina ka somary magaga ihany ny fahavakisana izay niseho.
omaly alarby tamin'ny folo ora sasany alina zany dia nisy namaky ny fokotany Ambanimaso commune Anosy-Zatondrefana. Tamin'io andro io zany a rehefa nahenony olona tao ambany zany naheno zavatra nikitaba fa ohatrany tsy dia taitra zany zareo heveriny fa hoe biby na ohatran'izany kay zany a nisy jolany akatra tao amin'ny varavarakely ny fokotany ary nipitsohany mihitsy moa zany varavarakely io araka ny fanazavan'ny manam-pahefana ny jery teo hoe nisy nanapitsoka mihitsy zany le varavarakely tamin'ny folo sasany alina. Nefa amin'io zany a misy mpiandry tanàna zany zay zany tena nahagaga an'io misy mpiandry tanàna nefa mbola vaky any le fokotany. Maromaro mihitsy moa zany zavatra very tamin'io le fahavakisan'ny fokotany io, anisan'izany zany a tena zava-doza zany a dia ny imprimante amin'ny fokotany anankiray tao zao HP very, ordinateur portable amin'ny fokotany very, dia misy ordinateur de bureau very tao anatin'io le famakina fokotany io zany hatramin'ny ampli, clavier, indrindrindrindra zava-doza mihitsy zany dia tiany hatramin'ny liste électorale zany dia lasa an'le jolà daholo, hatramin'ny carnet enseigne zany lasa daholo. Misy dossier mombamomba an'ireny isampifidy, mombamomba fokotany rehetrarehetra zany ao anatin'io ordinateur io daholo, hatramin'ny flash d'archive ary zany very tamin'io famakina fokotany io daholo. Tamin'ity mihitsy voavaky io fokotany io, tamin'ity taona 2024 ity zany, zay mihitsy io voavaky fa ohatrany tsy mba nisy an'izany ty aminay tety. Isan'ny anjakany tsy fandriam-pahalemana ny fokotany ity, Sitomahery no tena manjaka amin'izany ary ny alapotry raha ny fanazavana trany. Nanamafy anefa ity olona izay nanaovana fanadiadiana mahakasika ity raharaha ity fa tamin'ity taona 2024 ity vao nisy ny fahavakisana propokotany tahaka izao. Ny tena malasa saina amin'izao raharaha izao dia ireo fitaovana nandraiketana ny lisym-pifidianana no nalainy ireo jiola. Mampametra-panontaniana ny zava-misy, alatra tsotra ve sa misy kilalao politika maloto ao amadika? Andrasana ny toy ny fanadiadiana izay ataony mpitandro ny filaminana. Eo amin'ny vaovaon'ny politika izay ihany tsy mbola tafapetraka tsara ny fitsinjaram-pahefana tena izy eto Madagasikara raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Ny fanomezan-danja ny fifidianana ireo vondrom-bahoaka eny fotony ihany anefa no ahafana mampandroso ny firenena. Tokony ampahafantarana ny olom-pirenena sy ny antoko politika ihany koa ireo dingana rehetra araina ahafana mametraka fitoriana rehefa mahita tsy fahatomombanana mahakasika ny fifidianana. Fanadihadiana nataony Onja Lalaina Ranaivomanana eo amin'ny sary sy rindran-tsariny Mateo Princy. Ny fanomezan-danja ny fifidianana miainga avy ny fotony tena antoko ny fampandrosoana ny firenena. Tokony apetraka tsara araka izany ny fitsinjaram-pahefana tena izy, anomezana lanja ireo olom-boafidy izay tena akaiky ny vahoaka sy mahalala marary azy. Raha ny zava-misy ankehitriny nefa nojerena dia mbola tsy tafapetraka tsara io fitsinjaram-pahefana io. Maro ny asa tokony ataony ben'ny tanàna nefa salvan'ny filoham-pirenena. Io fomba io izay mahatonga ny tsy fahaleovan-tena ny commune sy ny faritra. Ary zava-dehibe amintsika izany hoe fifidianana eny fotony izay satria io noeritreretina fa hamaly ny vatana zany ny filan'ny vahoaka eny fotony dia isan'ny manan-danja zany io fifidianana eny fotony io tsy hoe ny fifidianana filoham-pirenena ihany kory ny manan-danja fa nareo fifidianana maro isan-karazany izay ametrahana ny ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina ohatrany dia isan'ny manan-danja ny fampandrosoana ny firenentsika indrindrandrindra efa nisy ny fanavaozana ny taratasy ametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy ary iraritsika ny tena natanterana an'izay fitsinjaram-pahefana tena izy zay ao anatin'ny taona ho avy manaraka dia isy lanjany bebe kokoa zany ireo olom-boafidy any amin'ny faritra. Afaka mametraka taratasy fitoriana avy hatrany ny olom-pirenena na ny antoko politika rehefa mahita tsy fanarahan-dalàna amin'ny fifidianana, manomboka amin'ny fametrahana any antota taratasy firotsahako fidiana, mandritra ny fampelezan-kevitra ka hatrany amin'ny fifidianana sy ny famoahana ny valim-pifidianana. Hatreto aloha dia mbola tsy fantatra ohatra na ny statistika fotsiny ary aloha zany hoe firy ny dossier niditra, firy ny rejeté, firy no élection annulée, nandidiny ny fitsarana ohatra ny hoe tokony isy ny fifidianana vaovao tanteraka ve izay sa tsy tanteraka. Tena imasona dia ny hoe ny anatsarana zany ny fahaizan'ny olona mitory
mba tsy hoe rejeté foana pour irrecevabilité le izy fa au moins mba tonga any amin'ny fond tsara rehefa mijery an'le dossier asa maro be le rejet de zay mahatonga hoe ampianarina ny olom-pirenena ampianarina ny mpisolo vava ampianarina ny zay olona rehetra ny parti politique mba ho tonga hoe any amin'ny jero fond zany mpitsara fa tsy hoe tonga amina étape ray fotsiny de efa rejeté le izy zony olom-pirenena mametraka fitoriana rehefa mahita tsy fahatomombanana mahakasika ny fifidianana tsy ho afaka ny sitraka io zony io nefa ny olona iray raha toka tsy voasoratra anarana anaty lisym-pifidianana zava-dehibe araka izany ny fisoratana anarana anaty lisym-pifidianana ahafahana manara-maso ny fizotra ny fifidianana ndeha ho fitiany ravorazafimaina sy manora ndray malala aminao indray ny fandarana miara-manonja tamin'ny andro andry raha rahampirenena mahakasika ny fantrany malagasy ny fahoriana ary ny tsy fahaiza-mitantany mpitondra no tena nimbana tao anaty ny fandarana fanadiadiana hita taratra rehefa mibaribary miparitaka anatam-bazotra an-tserasera fa miady hatrany olona akaiky ny mpitondra fanjakana raha tsy zany manomboka miala tsikelikely ireo mpanaradiany mpitondra efa karaza miseho avokoa moa ny vokatry ny ampimamba nataon'izy ireo izay tsy mipakany amin'ny vahoaka ka mahatonga ny Madagasikara rindrika anaty fahantrana ary sasatry ny miarina anaty krizy dia ahoana ny jerenareo an'izany na tiana na tsy tiana marina hoe misy an'ilay hoe obligation de réserve fa zao efa mivoaka imasom-bahoaka le fery anaty efa vaky efa hitan'ny olona efa ren'olona efa fantatry ny olona de efa azo ny olona saratsainy hoe bon iza siza zany am'izao no miaraka inona le situation misy fa maninona député Rosse no frustré fa maninona ny gouverneur Alilson no frustré fa maninona i Brunel no frustré député Brunel fa maninona amin'ny olo lalany député Siteny fa maninona ny atoka même matari am président Ihajo Alaina Ravelo no maka ny position ny makaty amin'ny miatakataka amin'ny fitondram-panjakana efa ary samy teny hoe rehefa tsy ao anatin'ny fitondrana zay de efa mpanongatra zany maro be any amin'ny sehatra rehetrarehetra any re olona ao anatin'ilay vovonana vao nitsangana tsela teny Andorany fotsy misy olom-bavim-baoaka misy niara-dita amin'ny fitondrana ary anisany mba niaro an'le fitondrana fa manino reny olo reny misy positionné am'izao fotoan'izao manohatra an'le fitondram-panjakana satria sady tsy mahay mitantanareo no tsy mahay mitondra no tsisy ny liny nahazo antenaina aminareo de miantso ny olona hoe ndao anao concertation nationale de zay miteneko hoe force anareo 2009 zany olona tanysaiko anareo zany niaraka taminareo 2009 tsy miaraka aminareo tsony ny force anareo 2018 nraisinareo tena andalan'le train grande vitesse nareo efa mena andalana am'izao fotoan'izao de mbola eritreritra nareo fa premier tour de vite de mbola eritreritra nareo fa ibrigué an'ilay présidentielle 2024 nefa ny compagnon de lutte anareo rehetrarehetra efa nenjera 2009 akoatriny efa nenjehanareo migadranareo Roli Mercia et consort etsenkilany za rehefa mahazatra ny fanitsakitsahana lampanirena nataon'ny mpitondra anisany nanendrena gouvernora fifidianana trano nefa no nisy hatramin'izay ary lehibe ny faritra no nasolo ireo gouvernora ireo takonana amin'le resaka gouvernora le resaka gouvernora foana no asesika ao anaty lohany gasy nefa tsy zany le izy fa suffrage universel no tokony fidianany chef de région satria le gouverneur manao asan'ny chef de région de nitenena tam'izany hoe io ne vonjy maika dio fomba fitantanana vonjy maika foana ny eto amin'ity fireneny ity resaka mandalo ve de efa firy taona zay ny teo de tsy vita ve nanatanteraka ny fifidianana chef de région de ohatran'izay ihany ko ny filan-kevitra zany any amin'ny faritra conseil régional zany dia ohatran'ireny fifidianana ben'ny tanàna sy fifidianana mpanolotsaina ny tanàna reny ohatr'izany mihitsy fa tsy nahavita zany ty fitondrany ty fa de gouvernora foana no asesiny eo de inona ny tiano tenenina am'izay aperitreretana atsika mantsy satria tsika hiatrika fifidianana de atao hoe fahefan'ny fokon'olona olo-pirenena afaka mifidy fahefan'ny mifidy an'iny rehefa tsy natao zany le fifidianana lehibe amin'ny faritra dia nongotana tamin'ilay olo-pirenena ny fahefany fa tonga de nalainy ny aty amin'ny exécutif mpanatateraka de tendreny ilay gouverneur
lafim-baovao afatanteraka kosa indray azary fomba fiady ara-politika ho anisan'nympomba ny fitondrana ny famoana resaka tao amin'ny telefona tato ato ho nisy olombavambahoaka feno rahalambomanana androany ny mpanao politika no tratra aloha hatrety fa mety ho tonga hatrany amin'ny adina mpivady ny zavatra tahaka ireny mba hiarovana ny tombotsoa no tokana ka tokony isy lalàna mametra izany. Germain Omenjanary, Andry Rakotomalala. Tsy vao androany na omaly nisy ny famoahana oronan-peo ifampiresahana amina son telefona teto amintsika nandritra ity taona ity hoy nisy olombavambahoaka feno rahalambomanana androany. Zary lasa fomba fiady politika izany ho an'ireo sampomba ny fitondrana hoy izy ny azy ireo vita ihany fa ny tena manahirana hoy ihany ity solombavambahoaka ity dia ny fahazahoana antoka ny zon'ny olom-pirenena tsirairay mampiasa ny findainy. Ny tena mampame hoe ahoana ny afahantsika mino fa tena voaro ilay zoanao aloha zoa maha-olona anao satria na zavatra adinao sy mivadinao anatrano ary mety possible isy amoaka mety misy amoaka ary anaovan'olona chantage aminao rehefa tsy voamarina ary anaovan'olona asa ratsy reny zavatra reny. Tena amiko manokana na misy na tsy misy alohany reny zavatra resaka hitantsika eny amin'ny tambazotra serereny dia mampametra-panontaniana hoe atraiza ny fahaizan'ny ireo opérateur miasa eto Madagasikara amin'ny fafehezana zany atao hoe ny zoan'ny olona tsirairay fa tsy hoe malalaka be na io telefony io matoa anao manokana dia misy dikan'izay resaka manokana dia misy dikan'izay. Misy lalàna nge mamian'izany misy lalàna eto amin'ity tany sy fireneny ity amin'izay fototra ananan'ny olona tsirairay fa tsy hoe izay tiana atao no atao eto. Ho an'ity solombavambahoaka ity dia taratry ny fampitehan'ny fitondrana ny zava-misy amin'ny fivoahana resaka tahaka ireny ady seza resabola ahafana manao karazana takalo na chantage no resaka mateti-pivoaka amin'ireny oronan-peo ireny raha tsy hiteny afa-tsy ny voata amin'ity herinandro ity ny fanaovan'ireo manamboninahitra ambony ny raharaha sy ny maro hafa. Le fitantanana lasa kabraraka zany ka tsy misy tsony ilay hoe ilay mafe ny olona ambany fahefana dia mivoaka ny zavatra ohatrany satria lasa kitoton-javatra ny iainana eto amin'ny firenena. Betsaka ny zavatra intsika amin'ireny tambazotra tserasera zany mitovy amin'ny olona rehetra ihany tamin'ny na raisitsika raha hoe diversion reny zay ataon'zareo tsy olana mihitsy fa dika zany fa tsy mahay miasa ary zareo rehefa reny ny zavatra amin'izao tsapatsika amin'izao tsy fahaiza miasa ny mahatonga an'izany. Mila fandraisana andraikitra sy sazenjana ny famoahana resaka toy ireny hoy hatrany ity solombavambahoaka ity miazakazaka ny teknôlôjia ka ankoatra ny rakom-peo an-telefôniny dia efa azo ny hafa idirana sy avoaka imasom-bahoaka koa ny afatra miafina na ny afatra anato WhatsApp sy ny SMS voatohitohina arak'izany ny zo maha-olona sy ny fiainana manokany tsirairay. Pejiny sosialy any Ambatondrazaka lasipatry ny delestage indray ny distrika namparafara-vola sy Ambatondrazaka amin'izao fotoana izao miantso ny fandraisana ndraikitry ny mpitondra ny mponina any an-toerana malonjany taty-baovao ny Andrianarivony MBS Ambatondrazaka. Miteraka fikorotana ny fiainana andavanandro mponina ity fahatapatapahany herinaratra na ny delestage ity indrindra ireo tsy maintsy mampiasa herinaratra amin'ny fiarina izay ataony ka manao antsoavo amin'ny mpitondra fanjakana izy ireo. Ho anay mpiasa majinika moa zany le mampiasa le herinaratra dia tena matsiaro mihitsy izay hoe sahirana satria ny fitaovana ampiasaina rehetrarehetra miankina amin'ny herinaratra ny jirama daholo dia tena le tsena efa tsy mandeha ao anatin'ilay periodina fahavaratra tanteraka nefany jiro koa zany mbola hita hoe tapatapaka tsy ao amprisiny izay le fahasoman'le fitaovana zany amin'io satria tapaka tampoka ilay izy dia tsy fantatra hoe amfiry tokony mba misy zavatra kely zany mba fampandrenesana nasala amin'izany. Fiantraikany mafy amin'ny fitadiavanay mihitsy le delestage satria ny antony io daholo zany no atom-pivelomanay eto atsina. Ohatra hoe io courant machine zao fitotokiana dia tena le tsena zany mba maraina ihany no tonga ny Covid nefany kara le fitotokiana zany dia lasa fotsiny le Covid dia efa faty antoka be ao anay mpivarotra zany zay mba mangataka ny fitondram-panjakana oka mba tsisy ny delestage satria mijaly zay vahoaka
zay ny kahitany fantatra fa milina telo amin'ireo valo eo anivony tombo famokarana herinaritra eto Ambatondrazaka sisa no azo ampiasaina. Roa arivo sy roa alina kilowatt ny filana herinaritra ho an'ny eto anivony tanànana Ambatondrazaka dia tsy misy afa-tsy efatra amin'ny telopolo sy dimanjato kilowatt sisa no vokatra avoakan'ny milina eo anivony ty orinasa Jirama ity. Vokatra zay dia lasa niaina tanteraka anatin'ny fatapatapahany herinaritra ny eto anivony tanànana Ambatondrazaka. Fa akoatrana Ambatondrazaka dia anisan'ny miaina izay délestage izay ihany koa eo anivony renivohitra ny distrika Paravaravolo izay tapaka amin'ny efatrora maraina ny famatsiana herinaratra raha tsy miverina raha tsy mitaotao vonana ary tapaka indray ny amin'ny elinora ariva tsy miverina raha tsy amin'ny sivora alina. Fantaniana petraka ny rehetra moa ankehitriny teny hoe efa tsy mahita vahaolana amin'ny zava-manjo mivoaka intsony ve ny mpitondra fanjakana no mampitarazika ity délestage ateneviny faritra loatra ity. Any Mahajanga kosa indray tafatsangana ny fikambanan'ireo olona tsy anasa amin'ny faritra Iboengy manoloana ny fitomboana sy fahabetsahan'ireo olona tsy anasa ny atoerana. Avy amin'ny fokotany 4 ireo mivondrona ao anatin'ny fikambanana, tanjona ny fampizarazavatra mahasoa sy hitady vahaolana mahakasika izay olana amin'ny tsy fisy nasa izay. Samy mamontsy MBS Mahajanga. Efa tsy asa manila ny voaka ny Mahajanga amin'izao fotoana izao, efa tsy anasa intsony na io olona somary efa nasa taona indrindra moa fa ny tanora. Manoloana an'izay dia tafatsangana eto Mahajanga amin'izao fotoana izao ny fikambanan'ny olona tsy anasa eto anatin'ny faritra Boina izay hita avy amin'ny fokotany 4 izany. Nofinofy zany hatreto mba hoe ho lasa mpiasa mpandakana miasa mpandakana mpiasa mpandakana na tsy ambony na ambany fa mila hoe mpiasa mpandakana titre mpiasa mpandakana efa tany ary ilaina tsisy izay tsy mila anazy raha mba olombelona matsapa-javatra marina ary ny volentsika tato tsy disadisa zavatra ratsy fa zavatra mahasoa mahalava velona ary tsara ho arary taranaka hatrahatrany isafaraka misotratao. Ny amo zao efa nilazaiko tao reny raha nanao anao tao iny da nakasary anao tao iny fa nya tsy zatsony le izy fa le zanako sy le zavikelika zay no tiako mena asa sy mena anina ndray. Sarotra mitady asa ary zay no antony idiran'ireo tanora reto anatin'ny fikambanana ity ary ny vino dia ny mba ahitana asa omena an'ireo tanora ireto. Ny raha ny fandinihana teo moa zany ny fanakalozana teo tsotra zany hoe niaraka ny haiko fa miankina boaka amin'ny sambatan'olo zany ny fitadiavana an'izany asa zany mba tena hoe chômeur marina zay ny antsona hoe chômeur fa tsy le olo mipetrapetraka manana retina zany fa zahay ato amin'ny membre de bureau kosa zany no ifanampy amin'reto le mpikambana rehetrarehetra reto zany mba hanamavanana sy hanamorana zay fitadiavana sy fampananana asa ny tanora eto Majunga zay zany na atao anatin'ny faritra Boeny. Ny tanjona n'ity fanjakana ty hatramin'izay dia amin'ny asa tanora nefa hatramin'izao dia ohatra ny balarora-trano ny ataon'ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Tanora tsy miasa anika lasa mivarilavo misotro toka na mangalatra sy mamoan'olona mihitsy aza amin'izao fotoana izao. Miandrandra ny fiainana vaovao aorian'ny fifidanana filohan'ny repoblika arak'izany ireto tanora ireto. Manodidina izay vaovao izay sarotra ny anantena fanatsarana amin'ny tontolon'ny asa eto Madagasikara. Na dia novaina aza ny ministra misahana ny asa hoy ny avy amin'ny fisemare. Efa nanomboka tamin'ny volana janoary ihany koa no tsy nandray ny karama farany ambany 5,4 ariary intsony ankamaroany mpiasa. Onjalalay rarany vomanana Mathieu Princy. Nidina ho 7,4 sy 2 ariary ny karama farany ambany no raisin'ny mpiasa nanomboka ny volana janoary lasa teo. Atreto mbola tsy misy vokatra amin'ny fampiresahana teo amin'ny fanjakana sy ny avy amin'ny vondron'ny orinasa tsy miankina. Ratsy ahivina dia tapitra ndraiky amin'ny 3 Desambra tamin'ny taona 2024. Ny fifanarahana mahakasika amin'ny fanampiana na ny subvention omeny fanjakana amin'ny ampiakarana ny karama farany ambany ho 5,000 sy 2 ariary. Tokony efa nisy araka izany ny fanavaozana io fifanarahana io hitazomana ny karama farany ambany. Hatramin'izao nefa dia mbola tsy misy izany.
vitsy ihany koa ny orinasa mampiatra ny SMIG 5.3 efa ho 9 volana teoria ny fanambarana natao filoham-pirenena. Mila fijerena manokana ny tontolo ny asa eto amintsika ony avy amin'ny fisemare. Tokony tamin'ny janvier zany ny mpiasa malagasy dia efa nisitraka an'izany hoe karama de 150 000 ariary zany. Mbola le karama de 150 000 ariary nresantsika eto fa tsy hoe le karama mavelona. Amin'izao nefa ny atsika zao volana février ho avy ny volana avril ho tonga ny volana mai dia mbola tsy fantatra zany ho tratra ve zay de 150 000 ariary zay amin'ity taona ty. Mpiasa zatra anandray de 150 000 ariary tonga ny taona vaovao izay mifienina miaka midina dia lasa nidina ho de 117 000 ariary. Hatreto aloha zany mbola vitsy ny orinasa nampiatra an'izany hoe 10% zany hoe miandry arrêté décret mivoaka amin'ny fanjakana hoe dia tsy mino anefa ny raha izao fanjakana zao no hamoaka décret hoe miakatra 10% karama satria raha miakatra 10% zany io dia tsy tratra ilay de 150 000 ariary. Dia zavatra anentanana amin'ny fanjakana anovana antso zany tokony ho jerena aingana ho atao laharam-pahamehana. Raha misy sosialy tsara indrindra angambany dia sosialy ho an'ny sarababem-bahoaka fa tsy sosialy fizarana zavatra tsy betsaka ny tsy mahazo. Tompony andraikitra voalohany amin'ny faratsy ny tontolo ny asa amin'ny ministera ny asa sy ny fampananana asa ary ny lalàna sosialy. Tsy antenana hitondra fanatsarana eo amin'ity sehatra ity ny fanendrena minisitra vaovao natao ny filoham-pirenena. Ny eto amintsika raha tsy mihetsika, raha tsy mitaka, raha tsy migrevy, tsy misitraka zo. Ministera ny tompony andraikitra voalohany, ny tompony antoka voalohany amin'ny tsy fisiny asa mendrika, asa maharitra, karama tsy mahavelona eto Madagasikara. Za tsy dia manantena fa bon raha raha-mpanjakana moa tsy mety misy ny miala misy ny tonga ohatr'izay fa za zany mety ny teo ihany teo fa raha ohatra zany ka hoe manova fomba fiasa, manova fomba fijery ny tompony andraikitra tonga eo ka mirona kokoa any amin'ny relation, any amin'ny dialogue dia antenany ho voaihany tontolo asa eto Madagasikara. Mila manova fomba fiasa ministra vaovao raha te hitondra fanatsarana eo amin'ny tontolo ny asa. Tokony omena lanja ihany koa ny syndika rehefa misy ny dinika ataony fanjakana sy mivondro ny orinasa tsy miankina. Lafim-baovao fa tanteraka misy aretin'omby hafahafa any amin'ny faritra avaratry ny nosy. Miahiahy tanteraka ireo tantsasy sy ny mponina any an-toerana amin'izao fotoana izao. Misy faritra mivonto ary tsy misakafo ilay biby. Raha ny vaovao hatrany, manodidina ny 720 ny omby efa tratra ity areti-koditra na mivontovonto hoditra ity atao amin'ny faritra Diana, distrika Antsiranana faharoa sy Ambanjary Nosy-be. 17 tamin'ireo no maty noho ny fahatarany fitsaboana. Ahina ho dermatose nodulaire na dermafilose izay mifindra noho ny kaikitra ataon'ny bibikely toy ny moka na kongana ity tranga ao amin'ny faritra Diana ity raha ny fanazavana. Ahina ho fièvre de la vallée du Rivotra kosa no misy eo amin'ny faritra Vatovavy. Mbola miandry ny valin'ny fitiliana momba izany teknisianina amin'izao fotoana izao. Tany an-toerana nanomboka ny 5 hatramin'ny 12 janoary dia fanatratra 20 ireo omby maty ny ilay trangana aretina. Misy milaza fa mifindra amin'ny olona io aretina io saingy nilaza ny tompony andraikitra eo anivy ministera ny fiompiana fa tsy misy atahorana ny enomby ary tsy atahorana ny fifindrany amin'ny olona. Ny fahatarany fandraisana andraikitra no mahafaty ireo biby ireo raha ny fanazavana. Fatapitra potika avokoa ny lalana eto an-drenivohitra efa betsaka ny tatitra izay natao sy ny fitaraina ny mpampiasa lalana saingy tsy mbola nisy akony hatramin'izao. Harantsika tao anaty ity fanadihadiana manaraka ity ny sary maneho izany. Jessica. Tsy lalana any ambanivohitra akory ity hitantsika amin'ny sary ity fa eto Ankasina 67 hectares Antananarivo renivohitra. Lavaka be mahadivotra fiara kely iray. Efa mambolana ity no simba teto saingy tsy mbola nisy ny fanamboarana. Raha ny fanazavany mponina manodidina ny komina no nandavaka teto saika ao amboarina saingy tsy nisy asa nanomboka mandrakandroany. Hita zao ary atreto zao mpitehan'ery reo amboarina le izy dia iny mpitehan'ery zalahy le izy narodana hatraty atrery atreo amin'ny anaetro amin'ny B26 zany mpitehan'le zavatra nefa hatramin'izao nefa mbola tsy zava-bita le izy na ankela izy azanareo dia mba nangatana fotsiny zany hoe mba hanamboarana le izy satria na fotom-piveloman'le olona na fitadiavan'le olona tonga dia tsisy zava-banina amin'izao. Akoatra ny faratsy ny tanàna izy lazaina fa renivohitra dia fatiantoka ho an'ny mpampiasa lalana ihany koa ny fahasimbany. Miaina ny vola miditra mitombo kosa ny fahasimbany fiara.
le lalana eto moa am'izao zany dia tokony mba mila fanamboarana mainty satria tena ratsy dia ratsy amin'izay le mampiasa tômôbila moa am'izao zany tena mijaly zay amin'ny fanamboarana amin'ny resaka resoro amin'ny resaka pneu mifonto daholo rehetrarehetra ratsy be ny lalana aloha hatreto sahirana ny tômôbila mampiasa anazy le pneu mora maty kely le pneu zay hitsahana rehetra vato maranitra daholo tsy mahavita tory ela be tsony dia efa lany ny pneu taloha izy mahavita herintaona zao tapataona dia efa tsy maintsy manolo pneu no amin'le lalana ratsy fiantraikany beta be ny fiantraikany tômôbila simba ny karama tsy misy satria le embouteillage beta be loatra dia alohan'ny olona mandeha tongotra 67 hectares Andohatapenaka tsara lalàna fasan'ny karama ary ny ankamaroan'ny lalana eto Antananarivo no saika apodika avokoa. Manambitrotraka ihany koa ny fotoam-pahavaratra. Ankoatran'ny lalana simba, efa mivangongo ihany koa ny fako amin'izao. Vaovao ny toetry ny andro ny tombohery ilay rivo-doza Fredy ka lasa tempête tropicale modérée. Tany amin'ny 180 sy 300 kilometatra atsimo somary andrefan'ny Morombeno nisy ny Foibeny maraina teo tamin'ny Sivora Tanoany 15 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny izay arana tafiotra 10 kilometatra isan'ora manakaiky ny Foibeny. Mikisaka miaka andrefana izy ka mafaka 17 kilometatra isan'ora. Manoindiany manalavitra ny morontsiraka tsy monosy Fredy ka tsy misy atahorana intsony. Araka izany, iverina ho volonandro fahavaratra indray ny hamaritra ny toetry ny andro eto amintsika, hoy ny teo anivon'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro. Farany amin'ny maresaka iraisam-pirenena, ifidy izay ho filoam-pirenena sy solombavam-bahoaka, ny sabotsy ho avy zao ny ao Nigeria, 12 ireo kandida ifaninana ho filoa. Tsy nahazo nirotsaka intsony ny filoa Mamadou Buhari izay efa nitondra indrony sesy ary tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana any an-toerana izany. Ravirazafy-maina sy Mano Randriamalala. Tafakatra amin'ny 10 isanjato ny tahantsy fisinaso Nigeria amin'izao. 270 isanjato amin'ireo no tanora raha nitatry ny birao nasionaly misahana ny fanisambahoaka ny toerana. Mendrandra ny vaton'izy ireo anefa ireo kandida izay hitana ny 7 isanjato ireo tanora afaka mifidy. Ho an'i Jacob Ashensi, tanora iray tsy anasa, fotoan'izao hitondrana fanovana ho an'i Nigeria, miandanja ho izy ny sandam-bola Nairas ary mihasarotra ny fiainana, indrindra amin'izao akatoko ny fifidianana izao. Ho an'ny mpianatra iray kosa, nabetsaka azy ireo manana diplôma sy traikefa, mihavitsy ny asa azo atao. Tsy afaka ny antehatra intsony amin'ny diplôma noho izany, fa izay asa misy no hikaramana. Ankoatra ny krizy ara-toe-karena sy ara-tsosialy ao Nigeria, ny CSS vokatra izay ny fitokonana samihafa atony nataon'ireo mpampianatra amin'ny Université Mpanjakana izay mitaky ny zony sy fanatsarana bebe kokoa ny tontolon'ny asa. Ny sabotsy avy izao no fotoam-pifidianana ny toerana samy andrandra olona navitra ny Nigeria ny tsirairay indrindra ireo tanora. Tapitra ny fampalalam-baovao tompoky lasy tongavy. Mankasitraka fenao nanaraka izany hatramin'ny farany. Fambarana ahona marina Global News no raha inao vetrany ao aorian'izao fampalalam-baovao izao. Ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe Un prince à New York 2 no atolotry ny fahitalavitry ny anbiasanao any Oalina. Ny tenako mametraka ny mandrapitafa ao amin'ny rampitso indray tompoky lasy tongavy. Veloma tompoko.